Ahoana moa no ahafantarana ny atao hoe tena mpianatra? Mialohan'ny hamalitsika an'izay fanontaniana izay sy hidirantsika lalindalina bebe koa dia andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izay ny amin'ny fitondranao anay indray ka mbola afaka miara-mianatra ny teninao eto izahay. Ka kasio ny fonay ho tonga tany lonaka anirin'ny teninao ka mba hamoazanay be amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha hijery tontolo-kevitra vitsivitsy isika anankiroa mialohan'ny hamalitsika an'izany fanontaniana izany. Ny teboka voalohany dia ny fiomanan'i Jesosy hiatrika ny fahafatesany. Ao amin'ny Marka 8:7-9 dia miresaka Jesosy ny amin'io hafatesany io. Ary manambara mazava ny ilay iraka izay anaovany sorona ny tenany izy mandritra an'izany fotoana izany. Ary eo ihany koa ilay fanehoany fa ny fahafatesany akory dia tsy midika ho faharesena. Satria ireto mpianatra ireto tamin'izany fotoana izany dia tsy nahatsapa, tsy nahafantatra akory ilay zavatra resahan'i Jesosy hoe inona ty ho faty dia afaka 3 andro dia hitsangana. Fa tamin'ity fotoana ity dia nilain'i Jesosy nampafantatra an'izay drafim-panavotana izay. Ny teboka faharoa dia izao. Ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny fitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty. Ao amin'ny Jaona 1:12 sy ny 2:12 no manambara an'izany. Fa rehefa natsangana tamin'ny maty Lazarosy dia maneho zany fa io ilay marika mahery vaika ny amin'ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy, izay mampifandray ny fiainana amin'ny fahafatesan'i Jesosy tsy ho ela. Izany hoe maty Lazarosy dia avy eo natsangana, ary Jesosy ihany koa dia ho faty ary dia hitsangana ihany koa rehefa avy eo. Ny zavatra masaka tao anatin'ny lohan'ny mpianatra nefa dia izao hoe Jesosy ahazo fahefana. Jesosy ahazo ny fanjakana teto an-tany. Ary efa masaka tao an-tsain'izy ireo na ny fahefana, na ny sezany, na ny toerana ambony izay mety hisy azy ireo rehefa handray ny fanjakana hoe Jesosy. Ny tena mpianatra dia izao hamalitsika izany fanontaniana izany dia izao hoe ny manaraka ilay drafitra izay efa nosoritan'Andriamanitra teo anoloany. Tamin'ity fotoana ity dia jamba ny fahefana reto mpianatra ireto. Anisan'ny nandiso azy ireo tamin'ny zavatra railoha izany fomba fisainana izany. Jesosy izay nampianatra azy mandrakariva ny fanjakana lanitra, fa izy ireo kosa dia nampifandray izany ho amin'ny fanjakana teto an-tany. Ny mpianatra tena marina dia izay mahay miaino ny feon'ny mpampianatra azy. Ny mpampianatra azy ianao dia tsy iza fa Jesosy ilay maty teo amin'ny hazofijaliana, nitondra fandresena ho aso anao. Ny rariko dia mba ho tonga mpianatra tena marina ny ianao. Andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izay ny amin'ny fotoana sarobidy indray izay nomenao tamin'ity fotoana ity. Afaka niara-nianatra ny teninao ka ampio izahay mba andeha amin'ny lalan'ny mpianatra tena marina dia izay soritanao eo anoloanay. Tsy vilo amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia ary mba ahazo fandresena avy aminao ny izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpampandresy anay isan'andro nanoloana izany vavaka izany. Amen.